Jesosy ho tsapany. Oka mba ho hisy fandresena, oka ho hisy valim-bavaka. Oka mba ho hisy lalana ho sokafanao ndray. Oka ho hisy impossible hivadika possible androany Jesosy. Oka mba handray fagagana ny tsiraray avy, handray valim-bavaka ny tsiraray avy, handray fahatsapana lalina ny tsiraray avy. Sady horakofany amin'ny ranao tompo izany, mankasitraka fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Alleluia. Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa eto Ziona androany. Ary inoko fa tsy ho verimaina ny fotoana izay natokanao hifadianana hanina androany. Ny lesona izay ampianarin'ny tompo antsika androany dia mahakasika ny atao hoe mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Magnino Andriamanitra? Mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza hoe ny fihevitra ozy tsy mba fihevitrareo, ary ny lalako tsy mba lalanareo. Anao zany ndray rehefa miatrika olana dia manana zavatra ianao agnatin'ny sainao ao. Igny le valian'ny Baiboly amin'ny bokin'ny Jeremia hoe ny fihevitro tsy mba fihevitrareo. Ndray zany io zavatra heverinao fa vahaolana aminao io tsy igny mihitsy ny ataon'Andriamanitra fa zavatra hafa. Ny lalako ozy tsy mba lalanareo. Amen. Ka rehefa miatrika olana, rehefa misy zavatra sarotra dia apetrao amin'Andriamanitra. Tena maka mihitsy frazy anankiray hoe tsy vitako hoe fa vitan'Andriamanitra, tsy haiko fa hain'Andriamanitra. Esory anatin'ny sainao satria ndraindray tsika mieritreritra fa raha manana problème mangeza be ohatran'ny ty tragno ty dia alaim-panatsika eritreritra lakle na vahaolana ohatran'ny ty tragno ty koa. Jereo fa na manana building angeza be raha ny olona anankiray tsy voatery hitovy angeza amin'igny building igny lakle hidirana koa. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ny lalako ozy tsy mba lalanareo. Anao zao raha manana tragno ataoko hoe 10 chambre, tsy voatery ngeza be mitovy amin'ny chambre ny tragno io ny lakle afagna miditra ao. Ka tsy voatery hitovy angeza amin'ny problemenao koa ny vahaolana amen'Andriamanitra. Fa mety zavatra kely tsy ampotrino, mety zavatra tsotra kely fa amahan'Andriamanitra olana. Ataovy amen. Ka ndao mba hijeritsika tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Joba. Amin'ny Joba 19. Joba 19. Ity zany agnisan'ny olo farany niatrika problème na 20 fois eky tamin'ny fiainany. Ity Joba ty. Satria efa tegna ozy le fitenitsika be tsy misaraka zay hoe efa teriterok'aigny tavela. Tena resy tanteraka zany Joba. Tao anatina problème azo lazaina hoe ngeza i Joba. Joba 19, 23 à 26 no vakitsika. Joba 19, 23 à 26. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Joba 19, 23 à 26. Ozy ny Baiboly hoe aingane ka ho voasoratra ny teniko, aingane ka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny, aingane ka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voahisy firaka eo amin'ny vatolampy ho mandrakizay izy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavotra. Wow. Ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy, ary rehefa levona ny hoditro zay simba izao sady afaka aminofoko aho dia ahita n'Andriamanitra. Alleluia. Tetoriavagna tsy Joba nagnano fety, Joba vao nahazo vola be, tsy Joba vao navita tragno, fa Joba narary. Joba le nahilikiliky fiarahamonina, Joba le ataon'olo resa be, igny ne tsisy varany mivavaka. Io ve olo mivavaka nefa tsy mahita vahaolana? Io ve ataonareo mandeha am-piangonana foana lany amin'ny foleranareo? Fa ozy izy Joba, engany ozy ka ho voasoratra ny teniko. I raha nivolagnana izy zany nasainy soratana amina vy ony. Engany ozy ka ho voasoratra ny teniko, engany ka ho voatomboka eo oratra ozy inga, engany ka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voahisy firaka eo amin'ny vatolampy ho mandrakizay izy.
kanefa raha izaho zay zany le raha tiany soratana io, kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavotra. Amen na te hiteny zany Joba hoe na marobe raha magnodidina anahy reto, na gidragidra raha atrehiko, misy raha fantako, velona ny mpanavotra anahy. Ka raha tianao hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra, ndana fantaro fa velona eo akaikinao izy. Na mba ratsy be anao, andeha taoko hoe mety anao faran'izay olo meloka indrindra amin'ny fiainana, raha vao fantanao fa velogno izy, agnampy anao izy zay. Vokatry zay Andriamanitra velona zay mahatonga antsika mbola mahita mazava. Tsisy vavaka nataonao benandregny ano mazava andro taony ihany, ano mazava. Tsisy vavaka nataonao. Tsisy vavaka nataonao mba no misy rivotra troako niany, mba no misy rivotra. Tsisy vavaka nataonao. Fa dia io anao io tafiaragna avy tambony fandriagna, mbola afaka miteny soamantsara, nahita mazava, satria velona le mpanavotra atsika. Tanao sahala amina zaza madinika tariminao an-tragno, tsisy vavaka ataon'ireo mba hinan-kanina niany zany, fa matoky anao izy satria anao papa sy mamany. Dia ndana koa anao mba matokisa fa manana Andriamanitra atsika mamelona atsika. Izay natonga ny Joba na mba ho potika zaho izy, na ho levogno izy nofoko ty, na isino fantatro fa velona ny mpanavotra. Te hiteny zany Joba hoe mbola misy fika momba anahy, mbola avotro fô zaho, na mafy be raha atreko izy Joba, avotro fô zaho satria velona ny mpanavotra. Amen na? Ary matetiky nisy fotoagna zaho efa nizara tamintsika fa io Andriamanitra vavahaditsika iny zao dia Andriamanitra ny zavatra sarotra e. Zay agnarany, Andriamanitra ny zavatra sarotra. Ndrendray anao tafiteny hoe mbô sarotra eky raha atreko ty paster e. Difficile ne paster ne na ty, zany mihitsy spécialité n'Andriamanitra. Ho za tamin'izay nampianatra antsika hoe Dieu des choses compliquées. Regny raha lazainao fa compliqué regny mimoe fogna izy mitazagna vilavitra vilaigna anaovako azy izy. Anao ty fa miasa aloha, anao ty fa mikofokofoka gauche à droite hoe agnanakory fiainako ty. Oe zare za ty e. Ozy Joba fantatro fa velona ny mpanavotra. Alléluia. Zavatra anankiray hitany ry havany, tamin'ny fotoana anankiray narary Lazarosy, ohatran'ny tsy tonga teo zany Jesosy, tsy hita mihitsy izy. Ozy n'olo jiaby hoe nandeha aiza Jesosy nareo, tsy tonga ko antsovagna amina problème, tsy mamonjy olo sahiragna, tsy hainy ndraiky nagnasitragna, tsy tonga mihitsy Jesosy. Tamin'ny Lazarosy narary, izy efa maty 4 jours efa nalivy, iny ndraiky iny vao tonga avy tany. Dia raha nisy fianakavian'ny Lazarosy zany te mety niteny modia, ka tsara velatsy, karanjao, mety nisy olo tezitra nahitan'i Jesosy tonga. Nefa tsy fantanjareo fa izy le fikarany mihitsy ny tiany réglé, mba afantarany zao tontolo zao. Io Lazarosy maty io nefa 2 arivo taogna mahery tagny, fa jusky nianitsika mbola mitantarany zy fô, zay le tian'Andriamanitra tongavany. Ka io problemenao io, andro raika mahany an'io, fianakavianareo jiaby afantatra hoe oe mivavaka la olo reo e, zay le tian'Andriamanitra tongavany. Efa maty efa trandro, le izy fa nahilikilika olo jiaby hidy raha fantako aminareo mangalamoramora amin'ny vavaka io e. Atsika oza tsy mahavotra atsika vavaka zay, mety misy miteny an'izany mihitsy. I koa raha karaha ny tsy vavaka fomba mandehana amin'olo, mba mizazaha vinta, mba magnanovany zao, mety misy tafiteny mihitsy hoe mba mitsaboa tegna, satria izy dia Andriamanitra ny zavatra sarotra. Nisy fotoagna koa nisy tantaran'i Abrahama sy Sara. Jusky Sara 100 taogno fogna fa tsy mety nazo zaza. Zegny olo mandalo ake dia mimoe fogna, he Andriamanitra, akory Jehova ko, tsy mahay magnamia zaza, mety efa nikotagnan'olo kibony Sara hoe kibonao magnanjany hony, anao karaha ty katary. 100 taogna Sara, fa mbola hain'Andriamanitra nampiteraka anazy. Dia ny zavatra nahagaga, tsy tonga dia zaza ny namiagnany Sara, fa agnaragna maro.
aloha zany olo-mbola sahiragny dia fa namiagna agnarana i patron agnarana maloha namiagna azy novan'Andriamanitra agnarana anazy i Abrahama novagna hoe Abrahama na hoe rainy maro père de multitude nefa nazazatokagna tsisy hoe rainy maro zay le Andriamanitra zay ka amin'io situation anao io mbo agnarana edy maloha mbo alefaso tsy haiko magnino anao zao amevo agnarana amin'ile itiavanao azy misy zanako anankiray zay agnatina fahasahiranana izy dia novako agnarany agnaranao za manomboka androany ataontsika i bosy dia ozy hoe pastera zaketry iaho za anao ke io i bosy ho agnarananao manomboka androany amintsika mitenika izy bosy fa za niteny anazy tam'izany dia ozy pastera raha mba fantanao fo pause foagna izy mangilitra to aheo za bosy agnaranao dia tsaroko koa mba nisy fotoagna zay mba nosoragna ho mpanompon'Andriamanitra tamin'izany zany nimoe hely tagnatiko tagny hoe za ketrika le ho mpanompon'Andriamanitra za ketry mo za tsy mbo le mbo raha hafa natao agnarako nikeky fa moa raha io teo zao za lasa mpanompon'Andriamanitra agnarana maloha le fasolo igny le tsy dia tsara antsika miteniteny foana raha ohatra anao ka faly tsy voatery miteniteny foana fa zavatra lazainao ne ka tanteraka raha sendra anao ka malahelo tsy voatery miteniteny foana fa raha teneninao tanteraka agnarana maloha mevo aloha mba mevo agnarana poketrinao io feno vola hoe mba mevo agnarana orinasanao amevo agnarana situationnao jerevo mo Jesosy rehefa andeha anangana ny Lazarosy tamin'ny maty agnarana maloha nalefany ozy hoe tsy maty izy fa matory zany hoe tia andeha hamoha anazy Jesosy dia nomena agnarana hoe matory fa izy koa natao hoe maty tsy nanjary nifo azy olo maty tsy manjary nivolagnina fa agnarana maloha nalefany taloha andaotsy koa zay hamoha azy amin'ny toromasony zay mihitsy ny tenenin'Andriamanitra dia jereva amizay fa avy lavitra tary foagna izy niteny hoe ry Lazarosy mivoaha regny ny moko feo izy matorika iny tompo ianao agnarana tenenao an'izany olo mariny anao io mba mevo agnarana hoe fiainagnanao sendra anao le mbola tsy manambady regny dia manomboka mevo agnarana madame patron i raha demballa ataovy karaha hoe le volagniko tako hoe i bosy amen i Abrahama tsy niteraka fa nomena agnarana rainy maro i Sara nomena agnarana reniny maro nefa nazaza tsisy à l'âge de 100 ans mbola hain'Andriamanitra nanomena azy zaza za rô mino problemenao izy mbola tsy ampizato taogno ka mba mino ianao androany fa hain'Andriamanitra miregle anio tsy mora miaignan'le izy ravana za tsy hoe magnamevagna problemenao mafy le izy fa mampanonton'Andriamanitra anazy ny rahany androany tsy maintsy mahita vahaolagna ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia jerevo koa i Marie Virgine ozy ny Baiboly jerevo fa niteraka an' Jesosy na dia tsy niray tamin'olo aza tsisy intermédiaire nizany izany anao zao mety tsy mahafantatr'olo anao mety tsy manambola anao mety tsara mbola nisy tany maro be mba hitanao fa za milaza aminao hain'Andriamanitra magnatsara fiainanao na dia tsy mbola tonga raha ny fotoagna hoe zany paster tsy mba misy olo mba magnampy zany paster tsy mba misy olo mijery ho avy ny fotoana hitan'Andriamanitra foanao mba imagineo ravagna le lehilahy adala tagny amin'ny fasan'ny Gadarena nisy olo nahola tagny ampasagna ny place dia fa tsy tamina grande ville raha mba hoe tagny à Paris moko mety mba niazakazaka olo nikarakara visa andeha à Paris andeha à France raha mba tagny à Dubai mety mba maromaro ihany ny mpanompon'Andriamanitra andeha agny à Dubai fa teto tagny amina fasana ary en plus olo lefaka olo mahola fa mbola ni intéressé an' Jesosy andeha hagnafaka anazy amen ka anao koa raha mbo tsy ambaka ny regny rô hitan'i Jesosy foagna anao na dia misidrisitrika izy io niravagna mba mino ihany mba mivavaha ihany fa mahay mamorogna solution fomba tsy takatry ny sainao Andriamanitra
agnatiny anao le miady be igny mba manona foagna teny Jesosy eo fantako fa hainao miregle an'ity karaha niny Joba teto fantako izy fa velona ny mpanavotra après nigny ta fomba tsy takatry ny saina na nireglen'Andriamanitra situation Joba mety agnatina fahaverezan-kevitra anao fa aza miteny karaha fitenin'olo very hevitra fa mitenena sala amin'olo matoky an'Andriamanitra Joba teto tsy frazen'olo very hevitra ny lazainy mbo soraty koa ozy raha volagniko to rô apetrao amina vy ozy amin'ny fanoratagna dia asio firaka mbo ho hitan'olo jiaby satria ozy fantatro fa velona ny mpanavotra mampitraka anao ny tompo androany mampahery anao Andriamanitra hoe tsy irery anao ranabavy tsy irery anao rahalahy mety manana fianakaviana tsy salama anao mety manana olana rabola anao mety andeha taoko hoe anao mihitsy le tsy salama very hevitra ianao velona ny mpanavotra anao alleluia ary zany izy nahatongavanao niany aketo io mbo haregny feo zany hoe velona ny Andriamanitra ao mahay magnasitrana izy na de zavatra sarotra aza Dieu des choses compliquées amen alleluia jerevy koa rehefa andeha ameno tany toy izy tsy viavina amboariny fa lalahy be anao mba vonahita lalahy be izy reriky fogna niteraka tsy possible zany raha amin'olombelo satria ny olo namboarin'Andriamanitra voalohany dia i Adama tainy Jesosy anenao i Adama mba ampidiny kely tongotro fa tsy plasina tongotro ambony sezy amen Adama ny namboarin'Andriamanitra Adama ny namboarin'Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny Adama no niteraka ny Eva izy i Adama nge niteraka ny Eva tsy viavy niteraka ny Eva fa Adama lalahy be le Andriamanitra nahay nampiteraka ny Adama niteraka ny Eva mahay miregle probleminao io tsy haiko raha mba tafiditra agnaty saigninao raha koraniko zany tenin'Andriamanitra velona zany androany anafaka anasitrana agnampy agnome famatsina mahagaga Andriamanitra samy mamerina hoe Dieu des choses compliquées ataovy ampinoana zany tegna rehefa mivavaka anao dia ataovy agnarany mihitsy zany miantso anao za le Andriamanitra ny zavatra sarotra hoe antsovoka anao niany tian'Andriamanitra maregny raha karahan'zegny le anao le matsiaro resy igny nefa mbola matoky azy zeny le andrasany zegny le andrasan'ny tompo aminao hoe anao matoky anazy nazovo ozy ilaza amin'ny tendrombohitra io tendrombohitra io mety vola tsisy tendrombohitra io mety vady maditry tendrombohitra io mety ofantragno tsy voaloha tsy fantako ino tendrombohitrinao na izovy ozy na izovy ilaza amin'ny tendrombohitra mifindra mianjerany an-dranomasina ka tsy ahanahana ozy izy ao ampony ao zany problemtsika io agnaty tarafotsika kao misy raha miahanahana nendraizany anao na de fa mivavaka be fa mbola misalasala asy mbo akory eky anoky ananjy teo zagnahary miahanahana le miahanahana zany tsy de matoky tsara zay ny dikany tsy de matoky tsara fa mila matoky tsara anao i Joba teto narary fa natoky tsara ozy hoe velona ny mpanavotra amen nazovy ozy Jesosy nazovy ilaza amin'ny tendrombohitra hoe mifindra mianjerany an-dranomasina ka tsy miahanahana ao ampony dia ho tanteraka zay lazainy tianao mba ho tanteraka zay lazainao alao agnaty fonao koa fisalasalagna ndraindraytsika moa koravagna vao mandray gn'andro dia misy raha maro be tonga agnaty saignintsika koa hoe zay komboagna ndraiky koa niany nindray ranao mety amin'ny telo mandraigna anao fa tsy tafandry miasa saigna andeha hoaiza za agnanakory za amin'igny mihitsy anao mila manao déclaration tsy mila miahanahana ao ampony donc mba averintsika le phrase-ny Joba dia tsy mila miahanahana anao amponao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fantatro fa velona ny mpanavotra amen dia averendray mandeha koa hoe ny Andriamanitro dia Andriamanitra ny zavatra sarotra Dieu des choses compliquées alleluia mba apetrao agnaty fonao zany ataovy fijerinao zao moko angeravagna mba ampahireziko anao hoe anao ne tsisy olo te hiasa aloha aminao hoe
donc anao mila mikofokofoko mino an'Andriamanitra. Olo am'izao tsy te fampiasa loha zany intsony. Olo am'izao vitsy kely mba te hifagnampy. Raha hifagnaratsy ndraiky dia betsaka. Raha hifanimba ndraiky dia betsaka. Fa ny hoe mba hifagnampy na hoe mba te hagnamboatra moralinao, tsisy olo te hagnamboatra moralinao zany. Raha tian'olo mahita anao maia, raha ozy vao anao marary io. Na miala an'izany atao ndraisabe nomby mafy. Donc izy igny, nagnino, mivavaka n'izy igny zao satria amin'olo moa rehefa mivavaka zany dia nomby mafy. Donc zany zareo mbola tsy mivavaka reo, mbola tsy nomby mafy. Tompony amindra fo amintsika jiaby. Tahin Jesosy anenao. Alléluia. Ka ao amin'ny testamenta taloha ao nisy zaza viava raiky kamboty. Dia tsy mba nitariminy papa sy mamany. Estera ny agnarany. Io vehivavy io na dia kamboty ara, na tsisy nitarimy ara, na tsy mba nisy olo mba nigatigaty anazy mihitsy tamin'ny fiaina, lasa vadina mpanjaka. Amen. Anao ny rô tsy kamboty. Mbola manana baba anao, papa blessing agnarany. Donc zany mbola resinao Estera. Mbola misy hevitra ny aminao. Estera tsisy olo mampianatra anazy karaha noky aminao ke. Hoe ndao hifadianina, ndao hamonjy premier culte, deuxième culte, ndao andeha hamonjy talata sy lakamisy, ndao tsisy an'izany tamin'ny andron'ny Estera. Fa anao mbola manana baba. Ary tsy vitan'izany mbola manana Andriamanitra velona koa anao. Alléluia. Sasany androany te hampahery anao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, fa mbola misy hevitra ny aminao. Mbola azo atao iry lasena bavy. Na mba efozinao izy akatony pasteur efa gidragidra, ia. Na gidragidra ny anao tsy mbola nalivigna efatrandro karaha Lazarosy. Fa mbola nitongavan'i Jesosy teo. Ka io le agnarana ananjy mila ovanao le hoe gidragidra, tsisy fike, sarotro, bloqué. Atsika matetiky zany raha tiantsika atao fiainana atsika. Zahay moa tatato somary bloqué kely. Pero eo anao, tsy ankihetsiky, bloqué ka le. Fa na dia tsapanao raha hoe bloqué le izy, fa aza tongonina amin'ny vavanao. Fandana mevo agnarana. Tsy mety niteraka ho ay sara, fa novagna agnarany. Amen. Tahin'ny tompo ianao. I Mosesy ihany koa dia agnisan'olo tsy mba mahay mikoragna, tsy mahay mandaha teny, votsalela ozy baiboly, dediko ozy tsika be tsy misaraka, begaye ozy ny vazaha. Fa dia nasaigna nanao karazana présentation devant Pharaon, nitondra zanak'Israely amandrivondrivony. Io zany revagna baiboly mihitsy miteny amin'izany fa niadala an'izao tontolo zao no ataon'Andriamanitra mampamenatra an'indry. Fa raha tian'Andriamanitra zany regny olona lazaigna fa tsinotsinona regny mihitsy ny batainy omeny voninahitra. Fa raha tian'Andriamanitra regny olona ratsiratsiny, olo ataon'olo resabe regny mihitsy ny ataony mamiratra. Tsy hambakan'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hambakan'izany ho anao e. Anao zany mba magniky teny mihitsy hoe reseky zazaigny e. Fandana foagna ampiakaro ny fononao hoe mpandresy za. Alléluia. Zany izy io avagna e. Tsy nahay ny teny Mosesy, fa niran'Andriamanitra niresaka tamin'ny Farao mba andeha hagnafaka ny zanak'Israely. I Davida ihany koa, Davida mpanjaka, dia agnisan'olo nahilikiliky fiarahamoniny, papany mihitsy nanilika anazy, ralany tsy tia lalana azy. Tsy mba agnisan'olo nitriritiny hoe mba andova zany Davida. Izy zaralova, agny izy. Mihinagna magnano fety olo an-tanàgna, Davida tsy mba magnano fety. Misy fivorim-pianakaviagna, Davida tsy mivory. Nefa Andriamanitra ndray andro rehefa hifidy mpanjaka, ro le zay lazaigna fa managna ny maizy azy, nanagna diplôma, nianatra be, en forme tsara, tsisy ny fidin'Andriamanitra. Fa ozy Andriamanitra mantsy an'i Jesse hoe reo ihany vany zanakao. Ozy misy araiky zay tavela agnaty ala agny, le raiky tavela agnaty ala tagny. Dia ozy ny baiboly hoe ndana osory fa io no izy. Alléluia. Mety anao le olo voahilikiliky, mety anao tamin'ny fiainana le tsara manatsapany zany fa hitampity zany, fa mamotsitra teny ho anao zany roany hiavaka ny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Zany hoe Andriamanitra zany revagna rehefa
te hitahy na te hanandratra tsy mijery zay anagnanao na tsy anagnanao hoe ino momba anagnany na ino raha ty anagnany tsy ohatran'izany Andriamanitra. Mety tsy manana diplôme ianao andeha ataoko hoe mety manana ianao fa tsisy idiran'le zavatra anagnana sy tsy anagnana rehefa Andriamanitra anandratra. Mety tsy manan-kavagna anao, mety tsy manambady ianao, mety tsisy mpijery ianao fa tsy miankina amin'izany ny anandratan'ny Tompo anao. Mino ve anao fa mbola hain'ny Tompo anandratra anao io? Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Jerevo koa Josefa. Josefa neka ny vonigna tsy maty sy sampaty ary nambidy natao andevo tagny Egypte Josefa. Raha vakinao ny tantara tegna agnisan'ny zaza voilikiliky ny ankohonana Josefa fa Andriamanitra riavagna nahay nitsinjo anazy. Ary jereo fa anao le ilikiliky io ka raha misy raha mampiavaka anao zany fo. Nisy fotoagna nampahireziko atsika mba imagineo nandritry ny Covid-19 regny. Anao moro tamin'igny mbo nanambola vao. Nisy fidiram-bola be anao tamin'regny. Nefa nare menakavy tsara maty moafo. Nihinagna fo satria nisy finoana tao anatinao tao. Zonao hoe fantatro fa velona ny mpanavotra. Nisy raha atao natonga anao tamin'regny mbola nisy vola, mbola navidy varofotsy nohany. Nisy raha atao, nisy force tagnatinao tao zay nanomboka nahitanao hoe zany vehivavy miavaka. Ary nde taoko mety tratrany mihitsy ianao tamin'regny fa ozinao hoe za tsy maty nito. Dia tsy maty ianao. Ndana izy igny iaigno fô. Amen. Mahatonga anao ke mbola karanio mbola nisy raha tagnaty eritreritrinao tao mbola nampahery anao. Hoe za ndraiky izy to tetekely akeo mbola iova fogna izy to hoanao. Dia lasa igny force mampijoro anao mahatonga anao mbola mandresy amin'ny fiaina. Iaigno isan'andro zany ravagna fa zany no andrasan'ny Tompo aminao. Alleluia. Amen. Jerevo raha miresaka ny Josefa teo anao tsy vitan'ny Josefa nandresy lahatra ny Levi. Misy ralany moka Levi zay agnarany. Reo le tegna ratsy fagnahy taminanjy, robena nasiaka anazy. Fa zavatra nisy iregny tsy vitany fa ny nifehany Egypte re manontolo vitany. Wow. Mety misy raha amin'ny fiainanao io tsy resinao. Tsy haiko izy koa sy trosina varofotsy tamin'olo tampitanarita ke. Tsy mety voaloha. Tsy haiko izy koa sa chèque retourné. Na anao ry mangalingaroloha akory ataoko an'ity. Mety misy olo agny tegna hoe te hagnala barakanao mihitsy ny tegna mary. Tsy vitanao mikontrôla an'igny. Fa tsy ho ela hoisy raha maventy be ampidagnaka ananjy hoy vitany nga io vitany madama ty ho aminao ane zany fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dia sady averegny moramora hoe tsy vitako hoe fa vitan'Andriamanitra. Tsy haiko fa hain'i Jesosy. Zany raha ataova agnaty saigny zany ravana. Alleluia. Tadidiko zany ray andro mba nantsovin'olo zay andeha hikoragna aminanjo mila hevitra aminazy zany hono izy. Izy amin'iny efa olo maventy. Izy amin'ny olo manana ny maizy anazy. Izy amin'ny olo tegna azo lazaigna hoe lehibe sy goavany. Na raha andeha hikoragnako taminanjy saika tsy haiko. Fa za mialohan'ny hiona taminazy dia za Jesosy tsy haiko fa hainao fa namasinao anao le nahay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty. Andriamanitra fantatro fa anao mifehy raha jiaby ary anao miaraka aminahy. Zay fotsiny nataoko. Fa tsy hoe nierigny namaky boky na nierigny nianatra na nijery inona. Non, matokian'Andriamanitra. Amin'ny zavatra lalovanao io matokian'Andriamanitra. Mahery lavitra noho ny ahody gasy Andriamanitra revany. Mahery lavitra noho na tromba Andriamanitra. Mahery lavitra noho ny olo milaza fa mahay mamosavy Andriamanitra. Ary ny herin'Andriamanitra no hery faratampony. Mila matoky anazy ianao. Alleluia. Mba somary teneno amin'ny akaikinao tsy maintsy vitanao io hoe. Tsy maintsy voareglenao hoe io. Tsy maintsy milaminy hoe. Amen, 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 amen. Alleluia. Tsy vitan'ny Josefa ny contrôle andreo rahalahindreo hoe nandresy lahatra andreo za zalahy mba zovononareo. Za zalahy mba zamidy. Tsy vitan'ny contrôle andreo. Fa i Egypte Josefa no ny contrôle azy.
zany hoe agnatinao io koa zany misy raha maventy be na dia mbola tratran'ny fanilikiliana renao androany. Misy raha ngeza be aminao na dia tratrana problème renao androany. Mino an'izany ve tsika? Alleluia. Ary agnatina zavatra sarotra eo mihitsy no anandratan'Andriamanitra ny zanany. Izy le resy igny maromaro izy teny tadisaiko anao. Anao ekeny zao mety efa dernier souffle anao izy io hoe ito eky force la farany wala eo Andriamanitra trantsehatra lasana vavy. Zany ny antony nahatongavanao keto niany. Mila maheno an'izany afatra zany ianao. Teny anao Andriamanitra tsy dernier souffle zany io fa eto akaikinao za. Maro aminareo zao miala keto niany hijoro vavolombelona anao miala eto. Maro aminareo mbola keto niany efa misy fitahina miraradraraka. Tsofoko rano mba andre vaovao tsara am'izay sofonao io. Mba misy bonne nouvelle ho renao après n'ity fotoanandroany ity. Alléluia. Izy io zany revagna matetika raha zavatra moramora tsotsotra tsy ampy anehon'ny tompony voninahiny. Fa le ozy am'le sarotro. Raha mbola i Lazarosy vonintazo ozy ny olona nodidigny teo hoe namiany paracétamol izy. Ninagna diclofenac izy zare. Fa tsy hita mihitsy Andriamanitra. Tsy hita mihitsy ny herin'ny fanamasina. Fa izy le fanalevigny 4 jours vatan'olombelogno matoa nalevigny 4 jours zany mety efa niambenagna ela be. Matoanao zegny olo raiky nalevigny tsy maintsy fa niandrasagna ela ny fatiny. De donc zany efa simba fa potiky fa nisy tova fa tsy normal latsony tao. Fa teo mihitsy Andriamanitra naneo démonstration hoe zahany eo ze sarotra aminareo fa mora aminaka. I problemenao io zany zao de hoaro amina. Hitanao anao zao raha mahita vera, matetiky vera regny rehefa misy jus, misy raha mamimamy de misy lalitra latsika akao. Problème be amin'ny lalitra igny ivoaka akao. Fa anao kitianao hely magnanifo izy de afaka akao. De ohatran'izay Andriamanitra ndeha hanafoka anao io androany. Anao mety efa verevitra tsy hitanao tsony tanodignany. Fa Andriamanitra hoe direct kitiko tindriany iala io zio gay. Wisy zavatra kitian'Andriamanitra agny hoagny ho fitahina ho anao. De azagaga fa wisy olo iantso anao io aveo. Wisy appel important amin'ny téléphone-nao io aveo. Wisy relation important amin'ny fiainanao io aveo. Anositra anao Andriamanitra androany ampitaka ny fiainanao ary tsy tanondrika intsony ianao mandrakizay. Alléluia. Amen. De zavatra nahagaga makasika ny tantaran'ny Mosesy teo agnafaka migny Andriamanitra fa tsy ndesiny tamin'ny lalagna moramora. Fa tagny amin'ny tany désert. Désert zany tsisy rano, tsisy hany. Agny amin'ny toerana tegna hoe impossible ivelomany. Tagny mihitsy ny lalagna nitondragna anjareo. Tany mahamay, mafana. Fa tagny revana mbola hain'Andriamanitra nandatsaka mana sy papeliky. Nisy mana na olo jiaby nidagnaka. Dika le mana amin'ny teny hébreu de hoe wow. Zay mihitsy ny dikany raha mampidagnaka. Zay le hoe mana. Hain'Andriamanitra ndrevagna mametraka raha mampidagnaka amin'ny fiainan'olo araiky. Ary igny le izy le impossible igny mihitsy no maneho an'le voninahitr'Andriamanitra. Impossible amin'olombelona fa possible amin'Andriamanitra. Mety efa maro resak'olo makasiky fiainanao io viteky zare io ho zare. Reseky zare io tsy fantanjare fa mbola eo Jesosy. Tahiny tompo ianao. Tadidiko tsara nisy mpampianatra théologie zay nampianatra anay. Agnisan'ny raha tsy nitiavan'olo an Jesosy izy nanangan'olo maty. Satria ony lova jiaby fivazara daoly. Tandidy sify lasa ny rahalainy sasany. Tsy haiko ino fa lasa ny zanany. Nisy lavanily fa masaka zegny mbola ny zarin. Raha fa vita zara ny foha ndraiky koa izy be na herigny daoly raha jiaby regny. Agnisan'ny raha tsy nitiavan'olo an Jesosy. De tamin'izy le namoro olo tantany efitra igny koa efa nitondra daholy ny mpivarotra jiaby. Sasany moa nitondra jus, sasany nitondra mofo-ravy, sasany mbo hivarotra amin'olo mivarotra olo nivory. Ino ndraiky raha nataony nampitombony ndraiky mofo 10 tsy zany raha nirony montsontsogny daholy épicerie nao didigny te.
Ary mbola nisy ambiny, tsy voatery, tsy possible mihitsy moka andeha hividy raha ratsy lany. Nagnano mariage n'olo taokana, ny sokatra dolo bara sase nang didiny ty. Ino ndraiky koa raha nataony koa fa lany rano hoaniny tako, rano mangatsiaka iny nataony nangalibera vadiky divin. Dia ozy zare nang didiny takio, non ndraiky ao. Ozy zare tamin'ny divay soa tao. Ndraiky tratrariko rangahy igny ozy mamono tsena mihitsy. Ozy nao izy, Andriamanitra ny zavatra sarotra. Ary mbola nasehony koa avy takio, maty 3 andro izy fa tamin'ny 3e jour izy nitsangana koa izy. Raha mbola zay Jesosy zay nivavahanao, tsy rava mandrakizay ny fiainanao. Raha mbola zay Jesosy zay ninoanao, tsy maintsy ahita fagagana ianao. Raha inoanao zany mba manaova amen mafy. Alleluia. Sady avereny hoe Andriamanitra ny zavatra sarotra izy hoe. Alleluia. Tiako mba hilentika agnaty saigninao zany androandriavana. Amen. Jerevy tsara démonstration nataon'ny Eli. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha rehefa manao fanatitra dia dorana fanatitra. Rehefa andeha andoro fanatitra Eli, nasainy topasina rano. Topasina rano. Nefa fantatsika tsara fa afo nandeha atao keo. Fa valona afo zany ino? Rano. Le raha au contraire igny mihitsy teo izy namadika an'izy ho lasa positif. Mety misy zavatra tegna tsy agnatina kajikajy mihitsy amin'ny fiainagnanao. Fa ho hitanao fa neo ny voninahitr'Andriamanitra. Nasainy Eli nitopasina rano. Dia ny zavatra magaga tamin'io, rano tamin'iny sasatra e. Sasatra rano tamin'io. Fa nasainy nitopasina, le raha sasatra igny mihitsy nasainy, alefa ozy. Tahiny tompony ianao. Tahiny Jesosy ianao e. Alleluia. Mety misy olona tezitra aminao agny ho agny. Mety misy olona tena hoe mpagnaratsy ianao agny ho agny. Vavaho an'izy regny mba ho ela velona. Fa tsy maintsy